Manatra ny araba topola sy topoko vavy ary falitafaraka aminao ndray mity takarivan'ny asabotsy mahafinaritra ity. Manasanao ampanajana tsy saraka aminay ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao sabotsy ny andro hibahan-toerana ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ny lafiny sosialy ny sehatra politika ihany koa tsy adiny mitondra azy amintsika isan'izany ny fiaonan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ireo pombazy tetsy amin'ny kianjan'ny Magro Beoririka teo ihany koa ny fanombohan'ilay hetsika natao indrindra ho fiaonam-ben'ny olom-pirenena araka ny fanambara teo asainam-panajana ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Mijanona ny hetsika tanterahan'ny pomban'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana etsy amin'ny kianjan'ny Magro Beoririka nidina tena toerana moa ny tenany ary nanome toromarika ho an'ireo pombazy. Tonga teto amin'ny kianjan'ny Magro Beoririka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Nanome toromarika ity farany entona katrika tao aorian'ny antsoin'ireo pombazy hoe dada. Nambarany ary fa mijanona manomboka izao ny eto amin'ny Magro. Mijanona manomboka izao amin'izay any eto amin'ny Magro. Mazava tsara ny antony satria iaho tsy maintsy hamonjy ny toeram-piasana, tsy maintsy amboariny tony toerany tony tsy apetraka tsony tsy vetia, tsy maintsy ireny. Izany akory tsy milaza hoe misaraka tretritsika, vao mihitsika mitambatra, vao mihitsy amin'ny ray, ka dia samy nareo miezaka sy manao izay hanatsarana ny isa-tokantrano, mandefa ny ankizy mianatra. Nomariany fa niona tamin'ireo filoham-piangonana efatra ny tena nomaly izay niangavy azy fa tsy tokony asiana intsony ny resaka fandrangitana sy fiantsiana. Nomariany filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa fa tsy maintsy atao hatramin'ny farany ny fampihavanam-pirenena. Ao anatin'ny izao fietrehantsika ny fampihavanam-pirenena izao koa erana malatsara zava-dehibe loatra n'ity firenentsika malagasy malalantsika ity ho amin'ny malagasy tsy vaky volo manerana Madagasikara sy eran'izao tontolo izao ny fifankatiavana, ny fifampatokisana ary indrindrindrindra ny fanantenana zay zava-dehibe zay. Ka hoy aho hoe tsy maintsy ataontsika hatramin'ny farany ho fampihavanana ny firenena isika samy malagasy io. Nisy ihany koa moa ny vavaka nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho an'ny firenena. Andriamanitra indray zany efa linday tafoana somatsara amin'reto mpiaradia aminay sy mpiray finoana aminay ary mpiray tanindrazana aminay. Jereo manokana tompo ty firenena ity indreo sahirana tsy mba manan-kanikoanina akory amin'izao fahasairanana ara-tondradrano zao. Mahatoky sy mino zay fa momba anay mandrakariva ianao ary tsy atahotra zay fa miaro anay amin'ny loza maro samihafa koa ianao. Sotra indrindra Andriamanitra. Amen. Nasiany resaka manokana moa ny mikasika ireo mpitandro filaminana izay misy manome tsiny. Manao ny asany izy ireo raha nambarany ary manatanteraka ny baiko nomena azy ireo. Nampanantena moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa iona amin'ny pombazy tsy ho ela indray.